tenin'Andriamanitra fiainana ho an'ny olona rehetra. Atolotry ny fikabanana, hira sy filazantsara. Tenin'Andriamanitra velona sy mahery narinao zao rehetra izao, amin'ny herin'ny teninao sy fahefana miazonanao zao rehetra izao, ary indrindra hanambaranao ny fitiavanao. Misaotranao zay Andriamanitra, ty andro ity dia natokanao amin'izany indrindra eto amin'ity toerana zay efa natokanao mba hiaonana aminao, handrenesana ny teninao. Matoko zahay fa tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra na voasakana na inona. Kehitriny ry Jesosy eo manarika anay ianao, ary mbola irinay tokoa mbola hiaona aminao amin'ny alalan'ny teninao, ka rezo ay afaka hiaino ary hiaino tsara ny tenin'Andriamanitra, dia afaka handray zany, handatsaka zany eo am-po, hatonga zany ho teny voasoratra, voarakitra ary hiaina velona ao anatin'izay rehetra mandresy mandray azy, dia intsano zay rehetra tsy nambolenao ongoty zany, mba tsy sakana na efitrefitra fananana fiaonana mivantana faraisanayna velona fampiavanana amin'Andriamanitra zay niantso sy ny fitoa, ary raha sitraka ao dia mbola maniraka anay teny hoe ambarao torio ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Saotranao amin'ny fitiavanao fa mbola manatona anay eto ianao, ary tsy mahafitokoana mahasaraka mitenena ry Tompo fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay mbola horaisitsika dia araka zay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Bokin'ny Jeremia mpaminany ao amin'ny toko voalohany andiny faefatra ka hatramin'ny fahafolo. Jeremia toko voalohany andiny faefatra ka hatramin'ny fahafolo, irahantsika mamaky zany. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe, hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nomamasiniko tendraiko mpaminany ho an'ny firenena. Ary kosa indrisy Jehova Tompo, indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza. Fa hoy Jehova tamiko, asa manao hoe mbola zaza aho, fa andeha amin'izay rehetra andrako anao hianao, ary zay rehetra andidiko anao no hambaranao. Aza matahotra azy ianao fa momba anao amonjy anao aho, hoy Jehova. Dia naninjitra ny tanany Jehova ka nanindry ny vavako, ary hoy Jehova tamiko, indro efa nataoko ao am-bavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao zao andro anio izao, hanam-pahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, manombotra sy anjera sy andrava sy androdana, ary hanorona sy amboly. Amen. Andriamanitra dia miantso ny olony ary manindry azy tokoa amin'ny fanompona, kanefa tsy mamela azy andeha irery na andeha amin'ny herin'ny tenany, fa manome fahefana ny mpanompony rehetra zay irahany izy mba hanambara ny hafany, hanatanteraka ny asany, dia nampiolona ny fanjakany, dia ny fanjakany be voninahitra ho famonjena ny maro. Ary arak'izay dia tondrotsika amin'ity andro ity manokana ny andinin'ny fahafolo, veritsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, ary ino ho ako manendry anao zao andro an'izao hanampahefana amin'ny firenena. Ny foto-kevitra zay ingatsika raha mibanjina ny lohateny lehibe mandritry ny zao herinandro zao, zay hoe ny fahefan'Andriamanitra mamonjy ny olona, izao izy: raha tsy misy fahefana dia tsy ary izao rehetra izao, fa tamin'ny tenin'Andriamanitra nahariny
izao rehetra izao. Nanomboka amin'ny teny hoe misia mazava, mandrapahariny izy rehetra. Ary toy izany, raha tsy misy fahefana dia tsy misy fahatanterahana n'inon'inona, ary ao anatin'izany ny asan'Andriamanitra. Ny fahatanterahany asan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra dia avy amin'ny fahefana zay ananan'Andriamanitra ka ataony amin'ny teniny. Fa ny teny sy Andriamanitra dia ray ihany, araka ny tenin'ny Jaona hoe tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Fa ny onany fahefana no Andriamanitra azy tokoa zany, ary dia avy amin'izany fahefana zany no manony voninahiny amin'ny Andriamanitra azy ary amin'ny mahatompo azy, zay manapaka ny zavatra rehetra satria izy nahary azy, ary koa manapaka ny ankonany rehetra raha teo eo amin'ny Jesosy Kristy zanany zany, araka ny Hebreo 4:1. Ka ny mahagaga kosa, raha amintsika olombelona ny fampiasana ny fahefana dia mikendry mazana ho an'ny tenatsika, ka nataterahantsika ny faniritsika, ny fikasantsika, ary eo raha teo ny devoly makafanahtsika mba ampiasa ny fahefana zay nomena antsika, nomena ny fahefana. Sa misy tompony tompoko, misy fa iray ihany no tompony, dia Andriamanitra, ary manome ny fahefana ny olona izy mba hanaovany tsy ny sitrapony fa ny asan'Andriamanitra zay. Arak'izay ny fahefan'Andriamanitra dia miasa atateraka ny planiny dia ny ahazoantsika ny famonjena. Omeny ny fahefana tsy ho azy fa ho an'ny hafa, isika olombelona mpanota tokoa izany. Ary eto dia maniraka ny mpanompony izy, omeny zany fahefana zany mba hahatonga famonjena koa ho an'ny hafa. Nahoana no Andriamanitra mame fahefana mba hatateraka famonjena? Tsotra ny antony dia satria tia izy. Noho ny fitiavana antsika mpanota, araka ny teniny hoe tonga ny zanak'olona mba hitady sy hamonjy ny very, ary amin'izany da hoy Jesosy tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota. Anina ny mpanota? Bebaka izy, verina amin'Andriamanitra izy, hiavana amin'Andriamanitra izy, dia handray ny famonjen'Andriamanitra. Da hoy Jaona apôstôly, Andriamanitra dia fitiavana. Da raha lazaina amin'ny teny hafa zany dia hoe ny fitiavana antsika dia nataon'olo zava-dehibe santo-tampony amin'ny fampiasana ny fahefana. Noho ny fitiavana zany dia ampiasainy ny fahefana mba hamonjena antsika. Fa raha tsy misy ny fahefana nefa be ny fitiavana, tsy tanteraka ny asa-pamonjena. Tsy maintsy miasa ny fahefana, ary fahefana feno dia amin'Andriamanitra azy indrindra. Ka ny fahefan'Andriamanitra tsy misaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ary ny fitiavan'Andriamanitra mamonjy dia aseho amin'ny fahefana. Izany koa no omen'ny olona. Ary zay ny tenin'Andriamanitra voalohany, zay namakina tamintsika, ndrainesantsika ary voasa tamintsika hoe hoy ny tompo tamin'ireo mpianany, fiadanana aminareo dia nanisy fofinaina. Dia tsy inona fa ny fanahy masina. Raiso ny fanahy masina, raiso ny fahefan'Andriamanitra, raiso Andriamanitra ho ao aminareo. Ary dia nakin'ny tompo tokoa ho niatra tamin'ny tenany aza ny fahefan'ny fahafatesana, mba handreseny ny fahafatesana amin'ny fahefan'ny fitsanganany tenany tamin'ny maty. Zavatra tsy tratry ny sainy zany, ary zay indrindra ny Andriamanitra azy, zay tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra, dia nanaova ny fanavotana ho asy anao mpanota izany. Ka izany no azontsika milaza fa fahefana mamonjy ny fahefan'Andriamanitra, fa tsy sanatria hoe fahefana ambotry na anjakazaka, sanatria zany. Fa ny fiasan'ny fahefan'Andriamanitra na ny fampiasany fahefany araka zany dia tsy misaraka tokoa amin'ny fitiavany, fa ny fanehoan'ny fitiavany dia amin'ny alalan'ny fahefana zay ahiny ny olony dia ny amonjeny azy. Ka ny androny fahazantsara no zointsika dia fantatsika loatra fa rehefa niakatra ao any an-danitra Jesosy, nipetraka tokoa eo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra raitsy to, dia naniraka ny mpianany izy sy ny mpanompony rehetra hanohy ny asa-pamonjeny lehibe araka ny teniny hoe lazaka aminareo marina tokoa, zay rehetra mino ahy ny asa ataoko nataoko. Ino io asa io? Dia ny famonjeny zany. Ka dia nomeny azy zao ny fahefana hatody zany iraka lehibe sady masina indrindra io, ary amin'izany dia nirahana tokoa ny fanahy masina. Toa hoe mpananatra izy, mpampahery izy, mpampianatra izy, fa Andriamanitra momba ny olony. Ka raha ny marina zany fameza-pahasoavany zany
dia efa nataon'Andriamanitra tokoa hatrany ampiandohan'ny tantarany famonjen'ny olona zay nanyrany reo mpanompony tao reo patriarka natao hoe patriarka moa dia ray zany mpitarika tahakandry Abraham zany tao ry Isaka tao ry Jakoba dia atao koa mpitarika no mpaminany dia tahakandry Mosesy sy reo hafa zay fa tonona tamintsika teo ka eto dia manondro ny tenin'Andriamanitra kosa manokana any Jeremia nantsoiny Jeremia nantsoina moa fa raha marina dia fa hoe fidina hatrany amboka eto zany dia nanyrahana ny Jeremia zay nomen'Andriamanitra baiko entitra manao hoe iny ro efa nataoko ambavanao ny teniko ary iny ro manendrainao zao andro anio zao hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana hanao inona hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary hanorona sy amboly ahoana ny amin'izany hoe fiantson'Andriamanitra izany sy ny fahefana tokoa zay omen'Andriamanitra manome fahefana ny mpanompony ny tompo tahaka azy zay niasa tamin'ny fahefana ka fahefana feno tsy misy anobinana ho nanendren'Andriamanitra ny olona zay irany ary zay ny fanahy masina teo tsy hoe satria olontsika dia fanahy tapatapany na sombitsombony tia raisy ny fanahy masina ary mitendry ny tenin'Andriamanitra dia hoe aoka ho fenoina ny fanahy ianareo raha tsy ampy zany hoe raha tsy feno ny fanahy masin'Andriamanitra tsy mahatateraka tokoa niraka zay ampanoviny antsika fahefana feno zay nomeny nanendreny ny olona zay irany ka reny irany reny dia niasa tamikery arak'izay dia nierin'Andriamanitra tao aminy na nierin'ny fanahy masina tao aminy ary niteny toy izay manana fahefana izy dia tahaka an'izy zany dia tahaka an' Jesosy rehefa nampianatra izy dia nisy fahefana ary feno fahefana teniny ina ny dikan'izany nisy natohitra ve atao hoe manam-pahefana dia mahatanteraka amin'ny fomba antsakany sy andavany araka zay voatendrony zay tahaka an'Andriamanitra no hitenenany sy asany satria Andriamanitra ny momba azy ary momba azy tokoa amin'ny tana maheriny sy ny sandry ainjitra raha ny filazany ny amin'ny Jeremia 2:30 ary manindry ny lelany izy tahaka zao milaza ny tenin'Andriamanitra araka ny teny Petera hoe raha misy miteny daoka toy ny milaza tenin'Andriamanitra dia misy fandikanany hoe raha misy miteny daoka toy ny Andriamanitra miteny na Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny gitso izy dia araka ny voalaza eto hoe iny rehefa nataoko ambavanao teniko koa ny vava ny mpanompon'Andriamanitra na ny lela ny mpanompon'Andriamanitra zay tendrain'Andriamanitra meny miositra masina io no ataon'ny fitaovana io no ataon'ny fiasana zay itenenan'Andriamanitra mivantana amin'ny olona ka dia tsy misy tsy ho toto koa ny teniny satria manam-pahefana ny tompo zay nanendry zany ary ny teniny dia ataony manam-pahefana tahaka azy zay ny fambarany epistely ho an'ny Hebreo dia amin'ny teny zay aloky ny vavan'Andriamanitra ahoana moa izy fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no misabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy zay sarotra sarahany zany ary nitonona sy nitsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny sainany fo atateraka hoe Andriamanitra dia mimpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo hatramin'ny lala indrindra zay zasy ianao ara tsy misaintsaina izy no efa mahita azy dia ampiny hoe ary tsy misy zavatra ary na inona zay tsy miseho eo anatreny fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ariary eo amason'izay hiafaran'ny ataontsika milaza zany fa eo ampelantanany zao rehetra zao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary dia ao anatin'izany ny tantaram-piainantsika tsirairay avy hatrany amboka tahaka ny Jeremia dia efa fantany ary nifidiny ary no amasininy ary nitendreny ary nantsoiny mandra-pahafatiny dia io na tonga ny mpanosy alamo hoe ny fiainako izy dia opelantananao na koa hoe ny lalam-piainako dia efa voasorotra ao amin'ny teny frantsay izy dia hoe mes destinées sont dans ta main azo antoka izany aiza ty tsy tongatonga amin'izao tontolo zao fefa nisy ny saina dia nisy ny kiasa ho ahy dia nisy nahary ahy dia misy manombotra ny plany mahafinaritra indrindra zany hoe voantson'Andriamanitra ary voatendriny mba hisy olo vava azy koa hanambara ny famonjeny afo masina mahery ny tenin'Andriamanitra dia izany nanendrenan'ny Jeremia eto araka ny voasoratra veritsika hoe indro manendry anao zao andro anio izao anam-pahefana
amin'ny firenena sy ny fanjakana hanongotra sy anjera sy andrava ary androdana sy anorona sy ambony. Asa lehibe zany, satria asa lehibe tena mavesatra dia niteraka tahotra tao amin'ny Jeremia avy hatrany. Ahoana ny tahotra nazo amin'ny Jeremia ary iny nasitrin'Andriamanitra ny amin'izany tahotra satria goavana le asa andran'Andriamanitra. Sarotra zany hanapahefana ny firenena amin'ny fanjakana ary de taky nambara tamintsika teo fa iza tokoa Moseso no entinao dia any Farao zay nanana izy azy ary nampanompo indrindrandrindra zanak'Israely fezay. Teo amin'ny Jeremia ny tahotra dia indrindrandrindra fa Andriamanitra no maniraka fa tsy olona. Ary eto dia Andriamanitra miteny mivantana aminy, Andriamanitra manatrika azy ao amin'ny fahalebiazany, amin'ny voninahiny. Amin'ny sasany angamba indraindray dia hoe haka zany kosa ny tena mahafinaritra indrindra. Ary noho ny tsy fahalalana dia heveriny hoe moramiraina zany hoe miona amin'Andriamanitra na hoe resan'Andriamanitra. Dia mahita an' Jesosy dia nyresan' Jesosy anelanelana anga dia mandray an'izany tsika dia hoe mandeha ho azy ny zavatra zany. Ka mety iritsika ny ona amin'Andriamanitra ary ny tokony men'Andriamanitra dia hoe hahita iseho amintsika tokoa izy, kanefa tsy mandeha ho azy io fa sarotra ampanaovana ary tena tsy hairerehana azy satria mahafaty miona amin'Andriamanitra raha ny testamenta taloha no zoina. Fantatry ny zanak'Israely loatra zany raha tany anefitra izy. Ndao ianao Mosesy mandeha miona aminy dia mbola tsy matsy hay fa mahafaty miona amin'Andriamanitra, amin'Andriamanitra velona zany. Ka tsaroana amin'izany koa nazo Andry Isaia nika mihitsy izy rehefa niseho ny voninahitran'Andriamanitra ao nao izy lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady atao amin'ny firenena malotomolotra no mitoerako fa ny mpanjaka dia Jehovah tompo maro no efa hita ny maso dia ny orooro izy aleo aza avetrany dia maty noho izay mahita nefa mbola manatrika eo. Dia inao nataon'ny tompo ny raha naingana ny serafima, misy molo hoe ny kerubima, misy ny serafima. Kerubima dia anjely atao hideran'Andriamanitra manatrika azy mandrakariva, fa ny serafima le atao hoe anjely irahina. Ny rahana nitondra vaina fiteny an-tanany tamin'ny tandra na teny ny vavan'i Isaia teo ny hoe ho ardiany teny izy hoe ino rehefa niteka tamin'ny molotrao io ka dia afaka ny eloko ao ary voavela ny fahotano. Isaia toko fahina andiny fafito zany. Ary zany tokoa mampiororo riavako raha ny maha olona zany hoe hiaona an'Andriamanitra na mifanena amin'Andriamanitra ary mampanetry teny zany fa tsy mampirehare fa mahafaty raha hoe hiaona amin'Andriamanitra nefa tsy voavela eloka. Mahafaty raha hita an'Andriamanitra nefa tsy mahay mibebaka mba handray famelan-keloka. Ary zany nampidaraboka ny Saoly zay lasa hoe Paoly moa taty aoriana fahasoavan'Andriamanitra sy ny fampiram-pony. Raha nizotraka ny Damaskosy izy nitondra an'ilay taratasy hoe tao enjeh ho any koa rempiny kristianina reny nifanena tamin'izy fanena tamin'i Jesosy. Nisy mazava lehibe na mirapiratra ary nisy feo niteny hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manintsika? Lavo tamin'ny tany lehilahy, lavo satria kankana sy olotra ihany, vovoka sy tany ihany niona tamin'ilay mason'Andriamanitra. Zamba tsy nahitany masona dia nieritreritra fa izy lay mpahita, lay mahalala, lay fariseho be fahalalana, lay mpanorony lalana sy mampianatra ny lalàna. Jamba teo anatrehan'Andriamanitra lay masina indrindra naneo ny voninahiny satria nahery dia nahery ny fanatrehan'i Jesosy azy ary dia natsikafo ny tompo tamin'ny teny raim-bava ny heriko Saoly raha nanohitra foana ny filazantsara tokoa sy nanao aza lambo ny mpino izy. Nahoana ianao no manintsika ahy? Masina ho Jehovah Andriamanitra, tsy misy ota ka tokony enjehina, tsy misy fahamarinana ka tokony melohina. Zany feon'Andriamanitra zany ry havako, zany raha teo na torana ry mpaminandro rehefa nantsoiny tahaka ny Ezekela. Torana tarapoka tamin'ny tany ary dia tavela teo toy ny maty tanteraka mihitsy raha tsy ny fanahin'Andriamanitra no rahana dia tsotsofony izy dia nareniny izy. Ary dia toraka zany tsy ho fisafisaitsika lavana amin'ny ranahy tandro mpianatra ny tompo niova tare teo tendrombohitra dia nanelanjelatra tsy zaka ifamirapiratany voninahitry ny tompo. Ka sarotro zany satria mahery indrindra, mahery indrindra. Ay zany tsy atahotra tokoa Jeremia eto dia niezaka izy hanalatsiny ny tenany fa fandavana natao aminy dia ahoana moa izy? Indrisy Jehovah tompo indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza.
amaolona dia tenim-paindrendro zany kanefa nahasakana an'Andriamanitra ve ny fialatsiny Jeremia sanatria ahoana ho izy aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha am'izay rehetra anrako anao ianao ary zay rehetra andidiko anao anio no ambaranao tsy nisy azon'ny Jeremia natao afa-tsy nanaiky ny teny afantatsika rehefa tateo orina fa raha tsy zao tenin'Andriamanitra zao dia tsy nateza teo izy satria sarotra tokoa ny antona iraka zay nitendren'Andriamanitra ho azy teo amin'ny Israely olomba fidin'Andriamanitra firenena efa nanaovana ny fanekena nefa niverina niosona fanompotsyampy sarotra tokoa raha tsy Andriamanitra no momba ka mibebaka zany firenena zany fanekena n'Andriamanitra tompony tany sy ny lanitra dia tompony fahefana amin'ny nofo rehetra sy ny fanahy rehetra tokoa zany no miteny tamin'ny Jeremia ary masina sady tsy toa ny fahefan'Andriamanitra ka tsy zay toaina dia matateraka tokoa ny tenin'izy hoe miasa ao izy ka iza moa no asakana izany mety anao ry havako farafakely nefa nibitsipitsiny feon'Andriamanitra tao aminao ary mbola mibitsika tokoa zany satria akaiky ny zavatra rehetra ankehitriny hoe velona Jesosy fa tsy maty ary dia miteny sy miantso ny olomboa fidin'izy satria navotany tamin'ny rano reo sarobidy ho azy reo ary dia metrany fitokisany reo mba hanao ny asany tokoa dia nampahery ny Jeremia ny tompo tamin'izany hoe aza matahotra azy ianao fa momba anao hamonjy ianao ho Jehovah no tendrena hiteny ny tenin'Andriamanitra hiteny araka an'Andriamanitra ho fitaovana ampelantanan'Andriamanitra ka Andriamanitra no miteny amin'ny alalany inona no tenen'ny olon'Andriamanitra zay rahany raha fitenitsika ny votoatoko afatreto raha anteritsika indray hoe ataoko ambava anao ny teniko indro manindrenao ao izy any mandro an'izao anapahifana amin'ny firenena sy ny fanjakana voalohany dia hoe hanongotra anjera andrava sy androdana ary ny faharoa dia hoe hanorona sy amboly raha fehizitsika ny votoatikevitra dia hoe ny teny zay ampitenen'Andriamanitra amin'ny mpanompony dia miasa voalohany indrindra ho sabatra roa lela zay tena anongotra zay tsy nambolen'Andriamanitra dia ny herin'ny ota sy ny fanangolen'ny devoly ao aminy hamakifaky ny fo vato maro dia hitondra fampahiratana ho azy alalany hoe tonga ny tompo ho azy hanafaka azy hitondra fahanafahana ho azy amin'ny gadra ny zigan'ny ota ny fatoran'ny devoly handrava zay rehetra manalavitra azy amin'Andriamanitra handrava zay mampisaraka ny fon'ny olona amin'Andriamanitra handrava zay rehetra manaka anazy tsy alana an'Andriamanitra sino azy dia araka ny teny Paolapôstôly hoe mba ireo amin'Andriamanitra ho izy mandrava ny sainana sy ny zavatra avo rehetra zay atsangana hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky any Kristy ka rehefa zany dia manorona ny fanjakan'Andriamanitra izany no hanendrena ny mpanompony amin'ny alalan'ny fampihavanana amin'Andriamanitra ny fitsofoan'Andriamanitra amin'ny fiainany mamboly ny tenin'Andriamanitra ampon'ny olona amin'ny finoana inona ny vokatra zany zany hoe fiasa ny tenin'Andriamanitra zany raha bangoitsika misy eo ny voninahitran'Andriamanitra ary zany no asan'Andriamanitra rehetra ho fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra no maizy azy ary eo amin'ny voninahiny io indrindra dia ny fahefany sy ny fitiavany atonga famonjena ao antsika misy eo zany atateraka tokoa ny filazantsara araka ny teny tompo mitoreny ny filazantsara ary zao ny famantarana hanaraka an'izay mino fanasitranana famohanany deminy fananganana fiainana efa lavo asan'ny tenin'Andriamanitra avokoa fiainana efa maty tao amin'ny ota sy ngolon'ny devoly dia famelomana fanantenana indray vaovao amin'ny olona zay toritory fo mavesatra manana entana tsy zaka ary dia tenena ny tenin'Andriamanitra hoe raha nandray azy izy raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy indro efa lasa voafafa foanan'Andriamanitra ny lasa ny mpiainany dia avaozony ireo ka raha fehizina ny tenin'Andriamanitra zay ampitondraina tokoa ny mpanompony dia nanao ny asa dia ny asan'i Jesosy raha izy ny teny na maro ireo mpianatra Jaona zay hoe ianao tokoa ve lay andrasana say fa tonga izy da anao i Jesosy tamin'ny mpianatra Jaona mandeha nareo ka ambarao amin'ny Jaona zao renareo sy hitanareo zao mahiratra ny jamba afaka ny mandringa diovina ny boka malady ny marenina atsangana ny maty ary ny malahelo am-po dia
itorina ny filazantsara hoe Andriamanitra ry afaka tsy nahafoy ianao raha mahatsara ianao fa torotoro fo malahelo am-po mavesatretana eto tokoa izy ary zay ny tenin'Andriamanitra zay mbola ny ranom-panompona rehetra mihavana amin'Andriamanitra nareo ary dia ho aminareo ny fiadanan'Andriamanitra zay masina indrindra hiaro ny sainareo ny fonareo hahamasina ny fiainanareo ao amin'Andriamanitra zany hoe voaro nareo amin'ny fahalovany fahotana tahaka naza Isaia fa izay hoe monina eto amin'ny firenena malotomolotra fa zay voadimo rano Kristy kosa ary amasin'ny tenin'Andriamanitra dia mandova zany fiainana tsy mety leviny zany. Manao hoana ny fiainantsika zany tenin'Andriamanitra zany ary ifandraisantsika amin'ireo iraka zay ny rahan'Andriamanitra mba hitory ny fitiavana ho famonjenantsika. Inona ny tokony ataontsika ahoana hatateraka zay tena hevitr'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra ny fototra sy ny antony na ny raha ny tompo azy ireo antsika dia ireto misy fepetra torohevitra mahasoa voalohany heno hitsara ny afatr'Andriamanitra zay mpitondraina azy ireny hajao izay miteny ny tenin'Andriamanitra mpitondra hafatra koa fa nataon'Andriamanitra ho anao zany hafatra zany ary reny olona zay atao hoe manakiran'Andriamanitra reny raha marina dia manaky andatenana ho sorona ny tenany ho anao zany ry afako mba handraisanao ny famonjen'Andriamanitra mba ho tonga aonao Jesosy hanafaka anao ampahiratra ny fiainanao amboatra ny rava rehetra ao. Manaraka zany raisy tokoa ny tenin'Andriamanitra ary aza mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra fa ny fanahin'Andriamanitra no atao amin'izy reny hitenena ny tenin'Andriamanitra ny ositra masin'Andriamanitra ny meny mpanompony tsirairay avy mba hitenena ny fahamarinana ny soratra masina ho aminy ahatonga famonjena. Tandrema fa misy tokoa ny sakana dia tsisa fa ny devoly io tandrema tsy alain'ny devoly fanahy hanetsy tatiny na ivingivina raha mareny teny fahamarinana ambarany soratra masina tandrema tsy hijery olona fa hijery la izanak'olona dia Jesosy irery any zay tenin'Andriamanitra tonga nofo ho asy ho anao. Dia aza manao tsinitsinina tokoa ny teny ambara ilay zay ny tenin'ny tompo hoe faminanina fa minoany Jehovah'Andriamanitra reo totafa toetra nareo mino ny mpaminany dia ambinina ianareo. Teny mahafinaritra loatra zany. Tantara faharotoko faharoapolo andinin'ny faharoapolo tapany by nomena fahefana ny iraka zay hitondra famonjena ho an'ny maro dia Andriamanitra ho anao ny fanjakana omeny anao fahefana nomeny azy avy amin'Andriamanitra tokoa zany. Ahoana ny amin'ny fahefana io mba mpihorenantsika tsara ny finoantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fahatokiantsika ny mitondra ny tenin'Andriamanitra tsy miteny foana nge soratra masina hoe indrena tsara ny tongotry mitory teny somafalo izany milaza hoe fiadanana ozino zavatra lehibe nge zany ireny mitarafana an'Andriamanitra eo aminy satria arak'izay ositra masina nomeny azy. Teo moa dia nomeny Jesosy nanisy fofinaina dia niteny taminy hoe raiso ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery no ataony ao ambavany ary tsy eo ambavany ihany fa soratany eo ampony dia avy amin'ny fon'Andriamanitra no amohan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra rehetra satria tsy tafandromandry ny tompo raha mbola misy tsy tonga ambalana isika dia momba azy ny herin'Andriamanitra fa tsy miteny amin'ny tenany izy sanatria fa ny olona no ampitenenina ho faly meny azy ary dia aseho ny mandriamanitra azy araka ny teniny hoe ny herika taterana amin'ny falemena ka ny antoka zay omen'Andriamanitra amin'ny teny rehetra zay nampiteneny ny mpanompony rehetra an'izaniza dia tsy verina na andalo foana ny tenin'Andriamanitra fa izy zay naniny reny teniny reny mo atateraka azy. Zay nge mahatonga any hoe ny tenin'Andriamanitra dia hoe soratra masina ny filaza azy tsy teniteny foana io fa masina io tsy ny masiny santo zany fa Andriamanitra lay masina indrindra ny telo masina izy zay namadibadika ny teniny araka ny voalaza amin'ny Salamy faharoa ambin'ny folo navadika impito taka ny fandrendrena volafotsy zay vao natsorikany izy teny azo antoko izany teny mahatoky izany. Ahoana ny tokony meny antsika fa toy ny ranonorana hoy sy noram-panala amin'ny latsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavoton'ny tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba tonga vo hoan'ny mpamafiana sy ho an'mpinana ho tahaka zany ny teniko zay lokon'ny vavako tsy hiverina amin'ny foana izy raha tsy efa matanteraka izay sitrako ary ampinina amin'izay ampandehanako azy. Fehisitsika izao diniky ny tenin'Andriamanitra ho antsika izao ho asy ho anao zay natsoan'Andriamanitra ary ny tenireny
tsy mora tokoa rano maolona ny manaiky fa sarotra ny asan'Andriamanitra fa nitoko dia izao ka ny tenin'ray aman-drentsika teto fezay hoe ny sarotra amintsika mora aminy, ny mavesatra amintsika tsy zakatsika zakany. Ary zay indrina ny tenin'i Jesosy ento ny zikako fa mora ny zikako ary maivana ny entako izy. Arak'izay niza nanaiky ny fiantson'Andriamanitra dia tsy navelan'Andriamanitra na oviana ho afa-baraka. Ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Inona ny dikan'izany? Satria tompony fahefana tokoa izy. Ary dia mampahery ny olona zay irany izy. Ametoky tahaka Isaia toky fezay manao hoe ny fiadina rehetra zay voaforona melezana anao izy dia tsy hisy ambinina. Ary ny lela rehetra zay miady aminao dia horesenao lahatra. Zany hoe homenatra izy amin'ny tsy fahamarinany. Fa ny fahamarinan'Andriamanitra, ny fahamasinan'Andriamanitra, ny fahefan'ny tenan'Andriamanitra no ataoko ambavanao. Zany lova ny mpanompon'i Jehova sy fahamarinany avy amiko Jehova. Arefo zany dia hoy Isaia, Jehova tompony nanome ny lelany efa mahay mba aizako manao teny ampatanjaka izay reraka. Refo zany satria feno tanteraka ary azo antoka amin'ny fahefana men'Andriamanitra ny olony dia mitoria ny teny na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Raha isika no angina dia ao no ny ten'Andriamanitra, ny vato no iantsoantso. Ary manahirana amin'izy io zany hoe raha no fantika teny masy dia ny vato hoe dia ny jentilify zany zay tsy nahalala satria itsika mangina manana ny marina, manana ny jiro, manana ny fahazavana nefa afenina indray asitrika any ambanin'ny vata fahamarana. Raha mba ny tenin'Andriamanitra no maro eo amin'ny ankonan'Andriamanitra, eto amin'ny firenen'Andriamanitra zay novidiny dia azava izao rehetra izao. Menatra lay mpandainga, iza ny mpandainga? Ny devoly zay ray ny lainga. Ho antsika zay nitoriana ny tenin'Andriamanitra, velona sy mahery tokoa izy io, dia tsy miova ny fikendren'Andriamanitra raha mbola maniraka ny mpanompony rehetra izy anambarany teniny. Hahatonga famonjena ao antsika tokoa izany, indrindra amin'izao andro ankehitriny zao, satria efa nitongotra manakaiky ary manakaiky isan'andro fanandro ny fisehon'ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fanatrehan'i Jesosy. Ny toko ho antsika dia izao, raiso ny teny. Na dia goragora aza ny finoanao, na toy ny miraviravin-tanana azy, asa matahotra, toky tsy mamitaka ny teniny. Ary tsy miova ny fikendrena, satria tsy miova ny fony zay tia asianao. Tsy miena raha teo ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, satria tsy miova Andriamanitra. Dia ao nahoin Jesosy rehefa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ho anao io ry havako dia natonga anao olon'Andriamanitra, ho zanaky ny famonjen'Andriamanitra, ho zanaky ny fansakan'Andriamanitra, ho zanaky andovan'Andriamanitra, sy pirailovany Kristy dia nivoninahitran'Andriamanitra ho fiainana mandrakizay zany, zay tsy ho levona mandrakizay, zay tsy totoenina mandrakizay, ary tsisy afaka miravira nizaniza mandrakizay, satria Andriamanitra ho aminao, hombanao mandrakariva mba harapatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Vavaka isika, nataonao anay tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra, ho raisinay, inonay, ivelomanay. Saotranao Andriamanitra fa teny manam-pahefana tokoa zany, ka na maty andre ny feonao, ny teninao dia ho velona izy, afindra hiala avy amin'ny fasany fanangolen'ny devoly sy ny tsy finoana, afindranao amin'ny famirapiratany fahazavanao, dia ny fiainan'Andriamanitra velona ary velona mandrakizay. Ko nahity dia efa mandray zany santatra zany zay, ary arity koa dia ho fiainana mandrakizay tsy ho levona izany. Nandray ny antsonao koa zay tamin'ity andro ity, tsy ny andray fotsiny ihany, fa raha nandray ary nandre ny antsonao dia ny izara, fa nomena maimaim-pony zahay ary manana didy mba izara. Haneo marimarina fa Andriamanitra ny tompon'ny fahefana, ahatonga famonjena zay rehetra mino. Mba hiteny koa tahaka ny Paoly apôstôly, tsy menatra ny filazantsara ho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay mino zany, na ho an'ny tenanay na ho an'ny namanay. Dia irao ny fanahy masina, fenoy ny fanahy masina ny olonao, mba ho vavolombelona anambara tokoa, tsy menatra ny voninahitran'Andriamanitra, ho voninahitra ao hatramin'ny taloha ankehitriny mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy irery. Amen.